Ankoatr'izany dia nisy ny fandaharam-potoana hafa toy ny fitsangatsangana sy ny fijerena ireo toerana manan-tantara. misy lama matipaika ary zavatra efa mipetrapetraka tsara zay ny hoe Madagasikara ny gasany ampiseho maizy azy dia voafaritra ao anatin'izay zany be dia be mihitsy hijeriny rehetrarehetra izy hatrany amorova hijeriny ny mairie hijeriny vitrine de Madagasikara hijeriny zavatra be dia be nefa misy lama efa nangatahana ara-panjakana hidirany zareo ary tamin'izay tany Maurice koa tamin'ny tondran'ireo ankizy ireo zany ankizy mpianatra ny Epitiny dia nisy koa naneho an'izay fiantsika izay izy ary naneho an'ireny zavatra visitera isan-karazany Ce que j'ai bien aimé, c'était les Meuriens quand j'étais partie à Croquefort. C'est bien connu ici, les Meuriens. On nous fait visiter des places vraiment magnifiques. Oui. Comme Où est-ce que vous étiez? nous avons été au Croquefort, nous avons été à plusieurs places dans le sud, à Tana Plaza. Nous avons même fait du shopping vraiment fantastique. Nous avons eu des souvenirs formidables. Maro ireo zavatra nanaitra ireto afa-tsika avy any Dilambato ireto tany ampitsangatsanganana tany. Ho an'ity mpampianatra teny frantsay dia gaga izy fa sy tahaka izay zavatra tantaraina any Dilambato no hita maso eto Madagasikara. Nous avons toujours eu une certaine appréhension vu le tableau noir que l'on nous brosse d'habitude de Madagascar, alors que je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de pauvreté, mais tel n'est pas le cas vraiment. Il y a aussi pas mal de choses à découvrir à Madagascar. J'ai bien aimé les paysages, les gens, la façon qu'on a réussi ici. Tout et puis tout ce que le Pétini a fait pour nous, comment il nous a réussi à l'aéroport, tout c'était vraiment merveilleux. Matoa misy ny ezaka goavana amin'ny fanafanana vahiny toy izao dia noho ny fahombiazana eo amin'ny sekoly. Inona ary ny tsiambaratelo? Tsy ambaratelo dia tsy mba nafeniko hatry ela, tsy mba nafeniko zany ary nanasako ny olona rehetra ary mbola nasako androany dia afaka miantso tsara amin'ny numéro téléphone zay angatahana ny amin'ny tompony fandaharana dia izy zany manome ny numéro téléphone ho anareo zay lina te hitafatafa te hidinidinika te hifanakalo hevitraniko satria ny zanaka malagasy dia iray ihany ary mitanjona dia hatafafoaka antsika malagasy rehetra. Izay ny fandalovan'ireto ankizy maorisiana reto teto amintsika. Amin'ny ankapobeny dia ny fahafaham-po no azo sapahitanana. Ny afatra ary. Ny afatra farany apetrako ho antsika mpanabe dia sarotra ny fanabeazana. Tena anisan'ny asa mafy no andreketana raisitsika mpanabe noho izany afeno ny ezaka izay fataontsika. Afeno ny fitaovana ampy eo anatrehantsika, afeno ny lamina efa voapetrapetraka entsika anakolokolo ny zaza malagasy dia ilaina ny fivoahana, ilaina ny fahafantarana ny hafa mba hisiny ny fivelagana bebe kokoa dia ho an'ny école any Epitiny zao amin'izao fotoana izao dia nanokatra koa izahay lamy mpampianarana miaraka amin'ny lamin'ny gouvernement frantsay dia manao ny brevet avy eo ary maka ny baccalauréat frantsay izany. Anjarantsika ny didy, anjarantsika ny andraikitra, aty amintsika mpanabe
no ianganiny zavatra rehetrarehetra zany hoe tsy misy manam-pahaizana isan-karazany tsy misy ny olon-kendry raha tsy misy tsikam-panabe noho izany a dia tsotra angamba voaray angamba zay afatra tiako atao zay hoe miezaka tsika manatsara mianatsara miaraka amin'ny fanjakana. Satria moa fanamafisahorana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana ary ny fizarana traikefa no tanjona tamin'izao hesika izao dia indrary miafatra avy amin'ireo ankizy maorisiana. Mon message, c'est que j'aimerais bien retourner après parce que vous êtes très accueillants les Malgaches. Ah oui, j'aimerais bien lui dire si elles peuvent un jour venir à Maurice parce que là-bas elle va apprendre beaucoup de choses parce qu'on est bilingue et puis c'est tout parce que moi aussi j'aimerais bien venir ici pour apprendre plus avec eux et pour les partager ce que je sais et puis c'est tout. Je dirais rester toujours le même. C'est très sympa de nous accueillir comme ça ici. Vous comptez revenir? Et je compte certainement cette fois-ci en famille. J'en ai parlé déjà à mon épouse. On y reviendra très certainement. On a aimé le pays, on a aimé le peuple surtout, et on voudrait y revenir. Dia izay ihany koa ny masaka azo naroso anio mametraka ny veloma mandrapiresaka sy mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray isaorana ianareo izay naharitra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farana. Isaorana tokoa ireo teknisiana tsy akanavaka izay niara-nisalahy ka natotosa ity fandarana ity ary nahatonga azy tany atokantranonareo tsirairay avy tany. Veloma tompoko.